Akatsika atreoary izay vaovao ara-politika izay ivatsy eo antony lafim-baovao hafa kosa isika naneho ny heviny mahakasika ireo basy izay tratra tao amin'ny seranan-tsambon'ny Toamasina ary ny ministry ny fiarovam-pirenena raha ny aona tamin'ny mpanao gazety noresahany ihany koa moa mahakasika ny dihy tany Israely izay marina fa isan'ireo délégation nanaraji ny filoha era-jandarmampianina tany Israely tokoa moa ny ministry ny fiarovam-pirenena. Mitoy ny fanadihadiana mikasika ireo basy izay tratra tao Toamasina raha ny voalazan'ny ministry ny fiarovam-pirenena fa misy raha ny napatsahiviny ny tsy ambaratelo ny fanadihadiana. Ny zavatra natao raha ohatra resaka fiarovana zany dia hitanareo moa resaka fiarovam-pirenena zany tsy maintsy raha-mpanjakana fa satria ministère de souveraineté an'izao tsika nika amin'ny République faefatra zao ka mikatavy ny tenakavindraisa-pirenena dia PDB ny firenena manao offre zany dia tsy maintsy jerena tsiraray zany reny hoe inona no mety vo amin'ny tombontsoantsika dia mbola izay visite prospection zay zany no atao fa mbola tsisy hoe tonga dia apport satria mbola fiaonana voalohany zay fa manaraka angamba mety tonga tindray zareo hoe ijery hoe inona no zava-misy ahitana hoe ahoana ny fomba iaraha asa. Misy foana ny fepetra raisina manoloana izay raha ny volazany. Ny secret ny investigation io tsy dia fantatra fotsiny zany hoe efa misy olona maromaro ino arakaraky ny valanam-pandrenana koa misy foana présomption d'innocence dia alao ny tamin'ny folaminana zay tokony sy ny mpiasany fitsarana no ny asany publique ao fa zavatra fantana aloha takeo dia misy lehibe misy fa samy manana ny ampiasainy azy dia misy mampiasa azy matetika aloha misy tena zavatra tsara ny ampiasany azy misy misy banditisme olona PDB any atsimo sasany koa misy mila azy atao matahotra hoe miaro tena zany hoe dia tsy amin'ny alalan'ny trafika terany azy fa misy fa ny ankamaroany aloha dia matoizy trafika zay mandeha amin'ny lalana maizina dia maizina zay koa zany ilany azy. Anisan'ireo niara-dia tamin'ny filoha era-jandarmampianina tany Israel moa ny ministry ny fiarovam-pirenena ka nisy ny taritra nataony mikasika izany. Mesurany misy foana tsika moa mety eto hoe ny procédure ratsy fa matetika ny procédure ratsy fa tsara fa ny olona manao azy arakaraky ny olona manao azy manana ka efa misy baiko ny amin'ny raha natoerana ny olona dia efa niasa sasany satria misy relation gênante zany amizay ny mpiasa-panjakana sy olona mipetraka amin'ny toeram-piasana maharitra ela reny. Zava-dehibe araky ny nambaran'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny fiarovana ireo sistany sy ny moro-dranomasina satria ao no ivoahany sy idiran'ny akamaroan'ireo entana avy any ivelany ka tokony hitadiavam-baolana aingana. Ny tsy fandriampahalemana izay misy any atsimo raha ny heviny dia vokatry ny fahantrano sy ny tsy fahaizana miaro ny harena ka tokony ho tadiavana vahaolana ifotony.